ahoana ny lazako hoe no le vavaka nataonao de nisy zao. Vakio Daniela 12. Fa nisy anjely mitondra fanambarana am Daniela, milaza am Daniela hoe raha vao nanomboka anao ny vavaka de fahin'Andriamanitra, ary no le vavaka nataonao no nahatongavako. Zany hoe le vavaka nataon'ny Daniela nahatonga n'ilay anjelin'Andriamanitra mietsika namaly ny vavaka Daniela. Raha tsy ny vavaka Daniela de tsisy zay. Ary io tamin'ny androny tamin'io any Daniela io de hoe rehefa vavaka ho an'ny firenena izy de tena nasion'Andriamanitra anazy le problème tamin'ny alalan'ny afatra avy am'lay anjely. Nasion'Andriamanitra hoe inona ny tena olana? Ny tena olana ane Daniela misy devoly ane eny amin'ny rivotra e. Manakorontana ny sain'ireo mpitondra reo. Ireo mpitondra reo tsy tompon'ny tenany. Ary no lianao mivavaka, no lianao mifadianana anatin'ny 120 andro de lasa zahay niady nifanehatra am'le devoly. Ary mafy loatra le devoly de tonga mihitsy Mikaela nidina nanampy anay. Hitanao le vokatry ny le vavaka. Fadianana 120 andro Daniela. De rehefa nifadianana izy, ka inona ny zavaniseho vao nanomboka izy mivavaka, tonga de lasa le anjely niady am'lay andriana eny amin'ny rivotra. Le fahefana eny amin'ny rivotra lazain'ny Paoly. Tonga de niady. Mafy le ady. Anatin'ny 120 andro. Ady Daniela mifadianana le anjely eny amin'ny abakabaka. Miady. Mifadianana Daniela ato miady le anjely ary. Mafy le ady tsy tohan'le anjely le ady tonga Mikaela nanampy. Zany zava-misy zany rehefa mivavaka atsika. Tsy fatatsika io. Fa io zava-misy io mbaran'ny soratra masina. Ary tam farany de nidina misy le anjely tonga de tenenina Daniela hoe ty ady teny tsy ady vita androany ty, sao de mateto anao Daniela am'le fifadin-kaniny. Fa ty ady ty fahatongavan'ny Kristy mihitsy vao tena mahavita ny ty ady ty. Fahatongavan'ilay Mesia. Zay Daniela vao nahazo faminaniana fahatongavan'ilay Mesia ho avy. Zay mbola andrasatsika am'izao. Jesosy Kristy tonga amin'ny fahatongavan'ny fanondroany handresy tanteraka an'ilay fahavalo. Raha tsy zay zany de mety nipetrapetraka fotsiny reo anjely reo. Raha misy olana ao amin'ny firenenao, miadia mitsangana mba am'izay mivoaka ny anjely eo ambany fifehezanao rehetra. Misy anjely anao ambany fifehezantsika. Anjely natao fanampanompo, manompo atsika. Ao amin'ny Hebreo. De reo anjely mifehezinao reo lasa reo miady. Amin'ny fahefany maizina. Aza miady fotsiny, aza mivavaka fotsiny ho an'ny mpitondra. Fa tena tonga de ravaony amin'ny fotrany le olana. Tonga de andehano amin'ny fotrany, inona le fotrany? Leo devoly mamefehy ny fitondrana reo, ny mpitondra reo. Reo tonga de ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Idiranao any. Anokanantsika fotoana le vavaka satria zava-dehibe. Tena ataontsika série maromaro ty mikasika ny vavaka ty. Satria zava-dehibe amin'ny fiainantsika kristiana. Misy zavatra tsy miseho raha tsy mivavaka atsika. Ary revo mivavaka atsika de miseho izy. Misy efa zavatra programa efa tian'Andriamanitra atao, efa ho tanterahany le izy, de ameny atsika le tonim-bavaka, de am'izay tsika mivavaka, de tanterahan'Andriamanitra le izy, de raina ny anaran'Andriamanitra. Fa misy koa zavatra zay avy amitsika, hoe za hanao an'ity noho ny fahitako ny olana amin'ny toerana misy anaty na amin'ny fiangonana ty na amin'ny fiainako. Ohatra misy zavatra mihazona na foana amin'ny fiainako, de ijoro aho ivavaka handresy an'ity. De am'izay fotoana zay no le inisiativanao, no zay fanombohanao anazy ivavaka zay, no andehanany valim-bavaka. Zany zavatra miseho mivavaka daholo zany. Zavatra tsy fatatsika, zavatra tsy hitatsika. Fa ao anatin'ny vavaka daholo zany. Mahatonga atsika hoe mila vavaka. Misy moa zany olona miangava atsika vavaka. De vavaho an'ireny olona reny. Areza mivavaka. Mivavaho an'ny namany.
maro ny zavatra azo vavahana. Raha ohatra lava loatra ho anao ny adiny ray vavaka, de ty misy fomba anankiray ahafoy anazy. Raha isy ny baibolinao, ta teny soratra masina anao avy amin'ny fanahy masina hoe za te vavaka ao Andriamanitra fa tsy fantatro hoe inona no zavatra vavahako androany, tsy fantatro. De ny teny tonga andohanao ao raha iso. Efesianina sokafo de sokafanao Efesianina. Toko 5, sokafanao toko 5 raha misy toko 5. Fanahy masina moa tsy anomeanao zavatra diso. Misy fotoana izy manome anao zavatra tsy ao, ijereny hoe hatraiza ny fanarahanao anazy. Misy fotoana izy mena zavatra tsy mazava anao, ahitany hoe matoky ve anao fa izy no nanome anao le teny. Rehefa mangataka tenin'Andriamanitra azo matahatra fa manome anao izy satria tsisy zavatra hafa hanome tenin'Andriamanitra anao fa tsy ny fanahy masina. Tsy ny tenanao nanome teny anao fa ny fanahy masina. Tsy ny devoly, tsy ny zao tontolo zao fa ny fanahy masina. Raha iso le teny, de rehefa azonao le teny, de mivavaha isaky ny anao mamaky andininy. Ohatra hoe, zany tena voaloboko. Misaotra anao a Jesosy, anao kay le voaloboko. Za ty kay tsy voaloboko, ary tsisy zavatra hafa voaloboko, tsisy Mahome voaloboko, tsisy Bouddha voaloboko, anao ny tena voaloboko. Ny raiko ny mpamboatra. Misaotra anao ao Andriamanitra fa kay anao zany mamboatra. Anao zany miahy le voaloboko, anao sady miahy an Jesosy. Anao zany mandray an-tana, anao zany tena mikarakara, tsy mba hoe mpijerijery fotsiny anao fa kay tena mamboatra, kay anao tena mikarakara, tena mijery an-tsipiriny anao. Ianareo ny sampany. Misaotra Andriamanitra, kay za ty tsy olona hafa, ka za ty tena mitambatra aminao, kay za ty tena ray sakafo aminao andre. Ataovy an'izay le vavaka. Za zany tena ray sakafo aminao. Ampianaro Andriamanitra mba tsy seho aleo tena fa hijery anao de hitambatra sakafo aminao. Ampianaro Andriamanitra mba hatsiaronona rehefa tena tsy miaraka aminao, rehefa tsy mitambatra aminao, rehefa tsy mivavaka, rehefa tsy mahandry ny tenin'Andriamanitra. Ampianaro Andriamanitra mba hangetaeta ny fanasany tombo. Satria kay tena mila mitambatra aminao. Ze sampany tsy mamoa. Tena mba teneno ary fanahy masina raha vao tsy mamoa fa tena kay le fasampana tsy mamoa tena hodorana. Tena tonga de teneno ny fanahy masina raha vao misy zavatra tsy mety tonga de teneno. Raha vao tsy mamoa fifaliana, rehefa tsy mamoa fiadanana, rehefa tsy mamoa panahy sy hatsaran-toetra de tonga de teneno. Rehefa misy atezerana tsy tokony amin'ny lalany, tonga de teneno. Rehefa tsala am'zany de teneno fa kay le tsy mamoa kay tena tonga de miafara zavatra ratsy mihitsy, tonga de doran'Andriamanitra zany. Ary ze mamoa karakarain'Andriamanitra amo bebe ko. Ampianaro meo anany zavatra ilaiko rehetra fanahy masina mba amoazako. Kay arakaraka ny mampamoa anany no azoko mamoa bebe kokoa. Kay ataovy an'izay le vavaka, vakio ny tenin'Andriamanitra isaky ny andininy anao. Hitanao fa anatiny mandra-pahavitanao toko anankiray, adiny ray sasany anao mbola tsy mahavita an'izay foana. Raiso ny salamo, raiso na aiza teny ao amin'ny baiboly, azonao raisina dôly. Zavatra vitsivitsy no tenenina io, na manome anao teny fampanantenana. Rehefa manome teny fampanantenana de misaora ary mangatà finoana de inoy ny teny fampanantenana. Na izy mananatra. Rehefa mananatra de ialao ze zavatra ianarany, mangatà hery amin'ny fanahy masina iala. Na izy fiderana, rehefa fiderana moa zany de fiderana. Ary zay no ampianaran'ny fanahy masina anao koa soratra masina. Zay le vavaka. Zay le fiainam-bavaka mila ananatsika. Ilaitsika mivavaka. Araka le teniko teo, tsy ho avy amin'ny tenanao ny fangataham-bavaka. Zay avy amin'ny tenanao moa zany tonga de mazava. Filany nofo. Zay ny tenen'i Jakoba hoe, nareo aneho izy tsy mahazo satria nareo ho an'ny filany ratsinareo ny vavahanareo. De azagaga raha tsy mahazo valim-bavaka. Zay le vavaka avy amin'ny nofo. Tsy ho avy amin'ny devoly io, ny devoly anakanao tsy vavaka, tsy ho avy amin'izao tontolo zao io. Zay ny tanjon'ny zao tontolo zao sy ny devoly, de nanakana anao tsy vavaka.
inany sisa fanahy masina. Zay ny mahatonga hoe ny fangataham-bavaka marina de avy amin'ny fanahy masina. Izy hanomeanao zavatra ao andohanao. Ary tsotra koa le izy. Ny alalana koa avy amin'ny fanahy masina koa le izy de fantatranao fa zavatra tsy nieritreretinao mihitsy, zavatra tsy mba nisany zavatra hoe tena nirinao mafy rehetra tao am-ponao hoe mba tena tiako zavatra tia Jesosy io. Ny avy amin'ny fanahy masina, izy fanahy kalma izy. Izy tsy mikoropaka zany. Ohatra hoe fijoroana vavolombelona eto. Ray mandeha za tsy naniry anana moto indrindra ty Chine amin'ny circulation ratsy be. Tsy mba niatin'ny programako mihitsy hoe hividy moto. Fa ny ray mandeha sendra niseho andohako fotsiny de raha mba mety mba tsara raha mba manana moto Andriamanitra. Ny moto raha ohatra zay ny sitrako ao. Zavatra tsy de hoe niriko mafy moa le izy za tsy sady rehefa apetrako amin'Andriamanitra salamizay koa le izy de izy mandray an-tanana anazy de tsy nivakiko loatsy ny resaka moto. Andeha amin'ny bus sanandro. Ndray mandeha sendra niaraka amina rahalahy anankiray fotsiny de zahay tsy mpiaraka firy, niara nivavaka zay ndray mandeha de alina le izy de ody amizay de nateriny amin'ny motony. Moto matsara be le moto. De hozy izy hoe, de hozy aho hoe, anao zao fa ody menao an'izy le moto ty? De hozy izy fa mbola tsisy tompony. De ako mo ana le moto. Tio izy raha tianao. De eo agaga. De eo amizay izy nilaza hoe, zay hozy izy vao azoko ny mahatonga an'ty moto ty. Satria hozy izy maro ny olona manontany an'ty moto ty. De teneniko foana hoe tsy fantatro fa tonga de zay ny valiteny mivoaka ao mivavaka hoe efa mana tompo le moto, efa misy tompony le moto. Zay foana hozy izy mivoaka ao mivavaka. Tsy fanahiniko izy fa zay foana mivoaka. Nefa anao raha vao nanontany hozy izy tonga de ohatrany hoe anao zay le moto. Zay ny fomba fiasan'Andriamanitra. Tsy zavatra namakiko lo. Meny anahy moa zany le moto. Misy olona manontany ny vidiny ohatra ina ny vidianao le moto. De zalahy moa zany nomeko vola ihany izy. Fa le vola nomeko zalahy tsy ampahafolo ny tokony vidiny le moto akory ary. Zay nataon'Andriamanitra. Zany hoe ary tena manampy anahy le moto. Ary tena misy nilako anazy efa fantat'Andriamanitra fa hisy zavatra ilako moto. Tena hisy zavatra ilako moto. De napetrany eo an-tsaiko zay. Fanahy masina nametraka an'izay. De rehefa napetrany izy de nivavahako ndray mandeha. Tsy nisairanako. Tsy nandoa alefako andro manala. De izy mandray an-tanana anazy. Mivavaka. Mahery io. Mahery io. Satria ny fanahy masin'Andriamanitra, Andriamanitra ray, Jesosy zanaka, io no mihetsika raha vao mivavaka anao. Ary zay le nitenen'i Jesosy, rehefa niteny Jesosy hoe zay mino anahy hozy izy ny asa ataoko no ataony koa. Eny hanao asa lehibe noho izany ary izy. Mpandinika soratra masina sahiran-tsaina hoe ina ty hoe hanao asa lehibe noho izany ary izy. Izy indray no hanao zavatra lehibe noho Jesosy. Ty misy ampahana valiny. Za tsy ilaza hoe ty daholo ny valiny. Fa ty misy ampahana valiny.